Korontana sy fanosehana ny zavatra nataon'ireo mpitandro filaminana avy eo amin'ny zandarmaria am-pirenena. Raha vao nahita fa ny gady natao ampanefena ny filohateo aloha Iry Rajaonarimampianina. Ny taraina sady nalahelo ny filohateo aloha Iry Rajaonarimampianina satria voasakatsakana tanteraka ny zofototra hivezivezena ankalalana eto amin'ny tany Repoblikan'i Madagasikara. Filohateo aloha Iry Rajaonarimampianina tsy mbola nieritreritra hanao famoriam-bahoaka Ankalamanjana ary tsy hitarika korontana fa andeha hamonjy toerana efitrano izay efa natokana hiaonana amin'ireo mpanaradia azy sy ireo izay hiaona aminy. Efitrano Romuald no saika andeha hivantanana fa ikinanjo nefa mbola teny an-dalana eny dia fanosakana ny mpitandro filaminana. Hitantsika eo amin'ny sary io dia miezaka manohitra ny filohateo aloha Iry Rajaonarimampianina sy ny mpanaradia azy. Ary teo koa i Rivo Rakotovao araka hitantsika eo amin'ny sary io manohitra mafy ireo mpitandro filaminana. Tsy fantatra ireo mpitandro filaminana ve olona manana maizy azy zany Iry Rajaonarimampianina zany efa filohateo aloha, ary olona manana maizy azy koa olona izay sakanan'ireo toy ny Rivo Rakotovao sy ny hafa maro tsy voatanisa. Fa nahoana no sakasakanana hiaina ankalalana ny olona? Alfa malak-lak to. Nasambaba tsy magnano. Jeka, itu bawa bekar Amerika Zinhoe. Ada
zavatra ohatr' zao dia tsy zavatra mahagaga, efa matetika mpitranga, efa mety nokaramaina ireto mpitandro filaminana reto, anao sakantsakana mba tsy hantanterahana ny fitsidiam-paritra izay ataony Rajaona Ramampianina. Alefa lavitra ny saina miverina amin'ny tantara zava-misy nandritra ny fitondran'ny Rajaona Ramampianina. Antoko politika Mapara dia anisan'ny mpanoratra numéro 1 nanohitra ny fitondran'ny Rajaona Ramampianina, ary tamin'izany fotoana izany, ary tsy azo kosehana izany, nitondra vatam-paty mihitsy ny teny hoe Ripy Rajao tamin'izany fotoana izany. Tsara marihana ary tsy azo adinoana ny tantara, tsy antoko politika Mapara irery no nitetika analan'ny Rajaona Ramampianina tamin'izany fitondrana izany. Tao koa ireo antoko politika avy amin'ny antoko politika maro samihafa. Anatin'izany antoko politika Tima na koa Tiako Madagasikara izay tarihin'ny filoha Marika Ravalomanana. Ahoana moa ny zava-misy? Inona ny tranga rehefa nitondra vatapaty ireo antoko politika Mapara? Tsy nandray fepetra mihitsy i Rajaona Ramampianina fa navelany. Nefa faty zany, resaka razana zany dia zavatra saropady eo amin'ny malagasy. Raha ny antoko politika Mapara ny teo amin'ny toerana, ary mba ahoana reny reaksion'izy ireo nahita ny vatampaty hoe misy maty ny ao amin'ny antoko politika Mapara dia nentina vatapaty maneran'ny tanàna iny. Zavatra tiako sarihana ny saintsika dia zao: filoha teo aloha Rajaona Ramampianina dia anisan'ny filoha nahazaka demokrasia indrindra teto Madagasikara. Santionany ray fotsiny iny resaka vatapaty izay nentin'ny antoko politika TGV tamin'izany. Misy ohatra maro izay afaka resantsika eto, fa ataoko angamba fa maharaka tantaram-pirenena daholo isika rehetra. Tsara marihana fa tsy vao Rajaona Ramampianina irery vao tratran'izao sakantsakana nataon'ny fitondram-panjakana izao. Efa nisy antoko politika maro, ary ny ohatra anatin'izany i antoko politika izay tarihan'ny Siteny Randrianasolo Niaiko. Ary mitovy ihany ny zava-misy, tsy nanaiky hosakanana i Andriamatoa Siteny sy ny mpianara Diazy, tsy maintsy namaky barazy izy ireo ary tafavoaka soamantsara, vita soamantsara ny zavatra izay nikasaindreo atao. Eto Ampamaranina dia zao, izao zava-mitranga izao fa nakatsakanana ny olom-pirenena hivezivezy ankalalana, dia midika izany fa tsy mandala demokrasia izao fitondrana izao. Ankoatr'izay, maneho izao fihetsika izao fa izao fitondram-panjakana izao dia fitondram-panjakana faible, fitondram-panjakana manana fahalemena ary matahotra ny horesy amin'ny lafiny rehetra, na amin'ny lafiny politika zany, na amin'ny lafiny sosialy zany, koa amin'ny lafiny ara-moraly.